Finally. Okay. Ao, eny ary. Miarabantsika rehetra indray mamerina ny arahaba miditra amin'ity loha hevitra faharoatsika dia ny fampiasana zany ny teknôlôjia. Fampiasana ny teknôlôjia amin'ny fanaovana ny sehatra fikonan-doha zany. Ny fahatarana moa misy kely ihany dia noho izany tsika tsy dia hijanona ela loatra zany amin'ny fampidirana fa atolotro vetivetika. Misy mpandray anjara anankiroa mifanatrika amiketo
André Matotery, Ary Zafimazo sy Madame Stéphanie Patricia avy ao amin'ny KMF Knoe zany. Isesy ny fandraisana anjaran'izy ireo ka avy hatrany aloha dia atomboka ato amin'ny Monsieur Terry zany noho ny fanadihadiana isaran'ny vokatra ny fanadihadiana izay mbola ho ateventsika aorianan'izao ady-hevitra izao. Eny ary, ndao ary tompoko. Misaotra betsaka Arlanto. Hofitiniko kely aminareo ato ny vokatry ny fanadihadiana natao niaraka tamin'ny ONGSA zany momba ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny lafin'ny espace de concertation eo anivon'ny commune sy ny collectivité décentralisée. Inona moa no hoe concertation numérique. Ny concertation numérique dia tsy inona fa ny fampiasantsika an'ireo espace de dialogue izay misy eny amin'ny tambazotra rehetra eny toy ny miainga avy amina hoe tranokala tsotra toy ny site web zany hatrany amin'ireo réseaux sociaux rehetrarehetra efa misy amin'izao fotoana izao. Misy koa ireo groupe de messagerie sy ny fivoriana visioconférence toy n'izao ataontsika amin'izao fotoana izao. Inona moa no tombotsoa afaka hoe ampiasana izay espace de concertation numérique izay. Ity tombotsoa lazaiko ity dia indrindra fa eo amin'ny fomba ampiasana ny espace de concertation zany amin'ny reo groupe de messagerie na reo réseaux sociaux. Ny tombony azo jerena azontsika amin'io dia ny hoe tsy voafehy ny fotoana ny anaovana an'izany fivoriana zany satria raha misy mampalalaka an'ireo participants rehefa ohatra hoe invité ao anatin'ny ilay groupe de discussion en ligne ny olona anankiray dia afaka zany izy miposte an'ireo hevitra amin'izay fotoana izay mampalalaka anazy sy amin'ny toerana izay misy azy. Naveriko tao hoe indrindra fa eo amin'ireo groupe de messagerie sy leo amin'ny réseaux sociaux no tena ahitana izay tombotsoa izay. Inona moa hoe inona ny antony hoe tena hoe iresantsika an'ity concertation numérique ity. Ny anankiray amin'izany dia ny tombotsoa zany sy ny hoe ny intérêt-an'ny société civile sy ireo mponina citoyen amin'ny mba afaka andray anjara amin'ireo ady-hevitra sy reo processus de planification eny amin'ny collectivité territoriale. Ao anatin'izany koa ny engagement an'ireo mponin'ireo zany sy ny usager eo eny amin'ireny prestataire de service public reny. Dia eto moa zahay dia nametraka ny fanontaniana hoe ny fidevelopena ny fampiasana an'ireny outil numérique izay efa misy amin'izao fotoana rehetra izao ve dia tena hoe hisy hoe tena opportunité amin'ny mba hanatsarana ny fandraisana anjara an'ireo mponina amin'ny processus de développement sy ny fandraisana ny prise de décision. Inona moa zany zao ny contexte misy eto amintsika amin'izay resaka teknôlôjia vaovao izay. Raha tsika malala aloha fa cette conversation va être enregistrée. Raha tsika malala moa fa mbola ambany dia ambany ny taham-pampiasana ny telefony mobile sy ny internet eto amintsika. Ny telefony mobile moa efa manoka mandroso ihany rehetra tsika satria efa tonga any amin'ny 8.3 isanjato amin'izao fa ny internet dia mbola hita ambany dia ambany mbola eo amin'ny 2 isanjato eo. Voamarika koa tao anatin'izany ny mbola tsy fahazakan'ny sarababen'olona zany hoe ny indrindrandrindra ny vidin'ny vidin'ireo ino filaza zany saran'ny communication eto amintsika. Nefa nahazanona tsy zany dia efa hita amian-dalana zany fa efa miha mandroso efa miha miakatra ny tahan'ny fampiasan'ny olona ny telefony mobile par rapport amin'ny velaran-tany misy eto Madagasikara.
Ao akaikin'izany koa misy ireo programa maro, ireo tetikasa maro amin'ny fanatsarana ny atao hoe gouvernance digitale sy ny famadihana transformation digital an'ireo fomba fiasa eny anivon'ny service public zany. Ary tato ato koa moa dia efa maro ireo lalàna misahana sy ny cadre juridique misahana sy miaro momba fampiasana ny teknolojia vaovao sy ny communication. Inona daholo moa ireo lalàna ireo izay misy telo no tena lehibe indrindra amin'ireo zany dia ny lalàna eo amin'ny liberté d'expression, satria hitantsika fa amin'ireny espace de concertation reny na reny réseaux sociaux reny mila koa zany hoe tsy voatsakatsakana ny fandraisana ny hevitry ny tsirairay. Faharoan'izay nisy ny lalàna amin'ny contre la cybercriminalité. Ty lalàna amin'ny cybercriminalité ty dia mba ahafahana hanenjika ireo olona izay mandika lalàna eo anivon'ny fampiasana an'ireny teknolojia vaovao reny, na ny resaka atao any anatin'ireny ady hevitra sy rehetrarehetra hitantsika reny zany. Ary ny fahatelo dia ny lalàna eo amin'ny antsonany hoe protection des données à caractère personnel. Izy io indray dia lalàna miaro ny fampiasana an'ireo données izay alefatsika, na ny anarana, adresy, ny numéro-na finday sy reny adresy personnel alefatsika any anatin'ny tranokala reny zany, dia voafehan'io lalàna koa hoe misy zavatra maromaro izy hoe tsy azo ampiasana amina hoe tsy azo ampiasana amin'ny resaka varotra sy misy mila cadrena ny fomba ampiasana ny reny données rehetrarehetra reny. Ny efa misy moa zany ny initiative ireo tetikasa maro izay efa nataon'ny fanjakana teto amintsika, dia anisan'ireny ny tetikasa Prodigy izay tena hoe non transformation digitale ny fandeharam-panjakana eto amintsika. Misy koa ny andeha politique nationale ny fampidirana ny teknolojia vaovao eo amin'ny fomba fampianarana malagasy ataon'ny ministère de l'éducation nationale. Misy koa zany eo amin'ny ministèren'ny fahasalamana dia efa misy an'ito tetikasa ito misy an'ilay stratégie nationale dans le domaine de la cybersanté. Faefatra amin'izao fotoana izao tsika afaka koa satria anisan'ny hoe azo resahana amin'ity espace de concertation ty dia ny famoahana an'ireo données izay kirakirany eo anivon'ny fanjakana, dia ty hoe reporting covid ty amoahana zany ahitana ny transparence ny fampiasam-bola amin'ny gestion ny covid-19. Ary tsy adino koa moa ny izay anisan'ny atao hoe axe stratégique ny ministèren'ny poste sy ny télécommunication dia ny hoe mba ahazon'ny olona rehetrarehetra zany any amin'ny toerana lavitra any raha hoe ny mba hampiasa ny teknolojia vaovao sy ampiakarana zany ny azon'ny olona ny télécommunication sy téléphone any amin'ny faritra rehetra tao à Madagasikara. Na nisy avy amin'ny enquête vitsivitsy sondage vitsivitsy nataonay tamin'ny commune, nisy commune rurale moa izy ireo, nisy commune urbaine manodidina Antananarivo, dia amin'izao fotoana izao eo amin'ny fampiasana an'ity espace de concertation ty na hoe ny fomba iresahana surtout hoe espace de concertation ny fomba iresahana amin'ireo mponina sy amin'ireo citoyen dia eo amin'ny 16% eo no mampiasa ny radio na télévision mba ahafahana zany manome vaovao ireo mponina eo amin'ny commune. Ny 3 isanjatony mampiasa ny antsontsika hoe tam-tam, ny 3 isanjato dia mampiasa ny tableau eo anivon'ny commune sy ny fokotany ary na mampiantso ny fivoriam-pokotany mihitsy.
izay marihana moa fa somary nianiana izy tamin'izao fotoanan'ny Covid-19 zao, ary ny zato isan-jato an'ireo commune izay nanontanianay dia mampiasa ny tambazotra sosialy Facebook eo amin'ny famparita-baovao eo anivon'ny mponina. Inona hoa no tanjona nireo commune ireo amin'ny fampiasana an'izany tena raisina teto sy nampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny fampitam-baovao. Ny tanjona anankiray voalohany moa zany dia hoe misible mijery an'ireo olona izay tsy dia mpandalo firy any amin'ny biraon'ny firaisana fa any amin'ny réseau social ry zareo no afaka mifanerasera amin'ny sy mijery vaovao momba ny commune. Faharoa an'izay dia ny fandefasana an'ireo vaovao sy ny ezaka natao teo anivon'ny commune, ary misy ny fifandraisana eo amin'ny mponina zany ireo bailleur, ireo partenaire technique, ary ahazoana koa zany mba hoe misy ahitana mangarahara eo amin'ny fomba fitondrana eo anivon'ny commune tsirairay avy. Ao koa ny fandraisana an'ireo doléance fangatahana, ary ny mba hialana amin'ny famoriam-bahoaka amin'izao fotoanan'ny Covid-19 zao. Ny efa nisy impact izay voatsapan'ireo mpitondra eny anivon'ny commune amin'ny fampiasana an'ireo tambazotra sosialy ireo dia nahita zany zareo anivon'ny commune fa nihatsara ny fifandraisana ao amin'ny commune sy ireo mponina eo aminy, dia nihatsara koa zany ny gouvernance indrindrindra fa ny fifandraisana 3P, ary ny hatsara koa ny fomba fiasa eo anivon'ny commune satria tsy dia mandany fotoana intsony hoe mbola andeha nendrika fivoriana aty an-drenivohitra ohatra, iny fotoana déplacement io zany dia mba fotoana azo mba ahafahana manao asa hafa eo anivon'ny commune. Inona kosa ary ny zavatra mbola manakatsakana amin'ny tena hoe hanatsarana an'izany fampiasana ny nouvelle technologie eo amin'ny anivon'ny collectivité zany dia ny tsy fahampian'ny fitaovana toy ny telefona sy ny ordinateur. Ny faharoa an'izay moa dia rahantsika mahalala ny olana eo amin'ny connexion internet anivon'ireo commune nareo, sy ny tsy fifehezana tsara ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny mponina sy ireo mpikirakirana eo anivon'ny commune. Inona daholo ary ny ireo fitaovana afaka ho ampiasantsika zany anaovana zany espace de concertation zany, dia ny voalohany dia ny tranokala, indrindrindra fa ilay forum ao anatin'ny tranokala mba ahafahana izy io dia ahafahana miresaka zany ho an'ny olon-drehetra na ho an'ny olona voafidy amina thème anankiray. Ny zavatra azo atao io moa zany dia hitantsika hoe afaka anaparitahana vaovao izy io, afaka ataontsika espace d'échange sy espace de concertation koa. Ny point fort zany hoe ny avantage hitantsika amin'izy io zany dia hoe afaka malalaka ny fomba fanehoan-kevitra sy ny malalaka koa ny olona afaka miditra ao anatiny ao. Fa kosa misy olana ihany eo amin'ny tsy fahafantarana tsara ny hevitra avoakan'ny mpandray anjara, satria matetika amin'ireo forum ohatran'io dia atao hoe anonyme ireo mpandray anjara, tsy dia fantatra tsara ny mombamomba azy. Efa ela moa izy io nisy teto raha mijery an'ireny karazana tranokala toy ny hoe MOVE sy ny tranokala hafa ireny tsika dia misy espacena forum ao anatiny ao. Ny faharoa izay be mpampiasa indrindra moa zany dia ny réseaux sociaux. Misy karazany maro zao dia ny Facebook, ny LinkedIn sy ny WhatsApp ary ny Viber, mbola misy afaka ohatr'izay moa fa ireo efatra ireo no resahana eto no izy ireo be mpampiasa indrindra. Ao anatin'ireo réseaux sociaux ireo zavatra azo atao ampiasana azy dia ny fanaparitahana information sy afaka koa io anaovana espace d'échange sy espace de concertation. Ny avantagen'ny réseaux sociaux moa araka ny mahalala dia be mpampiasa izy io, dikan'izay dia maro ny olona afaka siblena amin'ny réseaux sociaux.
Misy koa amin'izao nefa miasa miaraka amin'ireo mpandrara telefonia hoe raha miditra amin'ny karazana site ny Facebook na ry Viber nareo dia mety hoe gratuit ny koan'ny telefona ao anatiny. Ny point faible amin'io moa dia ialantsika malala fa ny fanaparitahana izay vaovao tsy marina sy misy koa ireo olona izay mandefa resaka tsy misy fandraisany akoriny amin'ny namoronana an'ilay groupe de travail. Izy io moa fantatsika fa io ny be mpampiasa indrindra angambany loha eto Afrika sy eto Madagasikara. Fa kosa raha ny fijerinay teny anivon'ny commune dia tsy dia tena ataon'ny commune espace de concertation ny Facebook fa fandevasana vaovao momba ny zava-bita sy ny fandehan-draharaha eo amin'ny commune fotsiny. Ny fahatelo indray dia misy ny misy olana teknika kely. Zay. Miala tsiny nisy olana teknika kely. Ny fahatelo moa dia misy ireo plateforme de visioconférence toy ny izao ampiasantsika eto izao. Ny izy ity dia afaka hivoriana à distance na tsy mifanakaiky ary ny olona rehetrarehetra fa avy amin'ny fandefasana vidéo na hoe feo fotsiny afaka resantsika eo. Misy karazany maro moa izy ireo hitantsika eto amin'ny écran eto. Misy ny Skype, Zoom sy ny Webex ary ny karazany hafa. Tena ny avantage n'ity visioconférence ity moa zany dia tena afaka anaovana espace d'échange sy fivoriana concertation mihitsy izy. Ny point fort-ny tsisy tsony zany fotoana hoe lany fotoanany amin'ny déplacement fa samy nany an-tranony dia afaka mandray anjara amin'ny fivoriana rehefa invité ao anatiny ao tsika rehetrarehetra. Izany hoe misy gain de temps maromaro azo amin'izy io ary ny mpandray anjara rehetrarehetra dia tsy afaka ho sous couvert d'anonymat fa fantatra daholo ny identitéan'izy ireo. Ny olana kely moa dia ny eo amin'ny hoe tsisy an'ilay fifandraisana l'interaction entre nampivory zany toy ny mahazatra izay indraindray izy io lasa somary tohana kely amin'ny fandraisana famoahakevitra ny olona anankiray. Ny plateforme visioconférence ny ampiasana azy eto a Madagasikara surtout anivon'ny commune dia iresahana kokoa miaraka amin'ireo partenaires techniques fa tsy dia hoe afaka tsy dia mbola misy mampiasa iresahana miaraka amin'ireo mponina eo amin'ny commune zany. Ny plateforme fahaefatra farany zany dia ity hoe plateforme digital personnalisé ity. Izy ity dia karazana tranokala izay natao manokana anaovana izay espace de débat sy concertation izay. Ny izy io ilay hoe mampersonnalisé azy zany dia afaka tonga dia hoe definisena hatramin'ny voalohany hoe ity tranokala ataontsika ity dia momba ny développement rural fotsiny no hevitra ato ary izay olona momba an'izay no afaka manao inscription ato. Faharoan'izay kosa nefa ny point faible dia somary misy koa ny fametrahana azy io, ny koa ny développement ny fanamboarana an'ilay tranokala. Faharoan'izay ny hébergena azy any anivon'ireo antsoina hoe serveur ary ny maintenance samihafa. Misy karazany maromaro izy io. Ny tiako teneniko dia ity ilay tranokala hoe idépart ity any commune ny Paris zany izy ity izay tena hoe natokana manokana ho anaovana concertation publique zany amin'ny proposition sy ny fandraisana hevitra amina projet en cours au nivon'ny tanàna amin'ny Paris. Misy koa ny anankiray izay hoe enjeu ODD société any Suisse any France any nametraka an'izy ity izay plateforme ho an'ny collectivité izay resahana manokana ny objectif de développement durable.
amin'ity izay rehetra izay a dia hoe arakin'ireo etude nataonay a dia hita fa vonona tokoa ireo partie prenante rehetra amin'ny collectivité sy ny citoyen mba hampiasa zany, vonona ny hampiasa sy hideveloper ny fampiasana nyity plateforme numérique de concertation ity, indrindrandrindra eo amin'ny fanatsarana ny gouvernance eo anivon'ny commune sy ny fandraisana anjara an'ireo mponina. Misy nefa ny mbola olana maro izay atao hoe défi miandry antsika amin'ny fametrahana azy io dia ny olana connexion zany, dia ny ao koa ny délestage sy ny vidin'ny connexion, ary indrindrandrindra moa fa tsy fahampiana ratraikefa eo amin'ny fikirakirana ny nouvelle technologie eny anivon'ny mponina. Misy recommandation hoe torohevitra vitsivitsy rehetra zany mba ahafahana i-optimiser sy hoe ahafahana i-développer fampiasana an'io espace numérique io zany dia ny anaovana étude aloha zany aloha hoe amin'ny facteur réel mihitsy zany eo anivon'ireo toerana ray izay efa définie alohany ametrahana an'ireo tetikasa ireo. Azo atao koa aloha amin'ny voalohany tsy tonga dia hiazakazaka any amin'ny fampiasana digital, hoe fivoriana digital concertation numérique fa afaka ampiarahana ny approche hoe présidentielle digital ny atsotrika azy, ary mila omena lanja kokoa ny fiarah-miasa amin'ny partenaire public mba ahafahana zany hampandrosa an'ireo tetikasa sy fametrahana ireo tetikasa mba hialana amin'ny mba hidefiena amin'ny surtout amin'ny resaka olana raha materialy sy ny électricité. Ary farany moa zany dia mila zarina kely ny olona, ny mponina surtout koa na eo anivon'ny commune zany amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao. En fait izy hoe tsy hijanona fotsiny amin'ny atao hoe rendrarendra moa zany sa hoe fomba mahazatra isan'andro, fa mba hoe tena ampiasana eo amin'ny besoin professionnel eo anivon'ireo collectivité. Zany hoe mila sensibilisation kely zany dia mbola any ampianarana ary. Zay angamba ny no mamarana ny fandraisako fitenenana fa miko ny Arlanto aloha. Misaotra ny Thierry amin'izay fampidiran'izay. Avy hatrany dia voarosoko amin'ny Madame Patricia KMF Knoe ny fitenenana mba tsy ho taraka loatra isika. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra nanome fitenenana namana Arlanto. No resahako eto dia fifampizarana momba n'ilay fanatanteranay eo anivon'ny KMF Knoe ny rafitra fikaonan-doha raha tianao marihana moa ny KMF Knoe ao anatin'ilay iraka fototra izay sahany hoe fanabeazana olom-pirenena, ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ary ny fanaraha-maso ny fifidianana, dia mijery ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny izahay, ka nanomboka tamin'ny taona 2004 dia efa nahatsapa ary nanangana n'ilay hoe sy hifaka ny KMF Knoe na alavaina amin'ny hoe sehatra hifanakalozana sy hifanabeazana eny anivon'ny commune. Nanomboka tamin'izay zany no nahatsapana hoe mila miserasera, mila miresaka, mila mifampizara hevitra ny olom-pirenena entina sy ny olom-pirenena mpitondra. Dia toy ny zaza voateraka moa hoe mbola nandady ihany tamin'izany fa nivoatra tsikelikely taty aoriana, dia tsapa ihany koa avy amin'ny fandiniana andraraha-pirenena hoe mila mandray andraikitra bebe kokoa ny olom-pirenena, satria tsy ampy izay sehatra ahafahan'izy ireo miresaka sy mifanakalo hevitra amin'ny mpitondra. Ka
raha antsika mahita ny hoe fidinana an-dalambe matetika vokatra izay hoe tsy fahampian'ny fifanakalozana eo amin'ny olom-pirenena entina sy ny olom-pirenena mpitondra izay dia mahafaly vokatra nahafaly no raisy ny fitondram-panjakana ary navoaka ho volavolan-dalàna décret 957/2015 ilay lalàna momba ny rafitra fikaonandoha eny anivon'ny commune. Anisan'ny ny sento kely ihany izany hoe mba noenoana ilay sy ifaka izay efa natombontsika KMF Knoe dia niezaka hatrany izahay ka tao anatin'ny commune anankivalo manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao no hiasana bebe kokoa an'izay hoe fametrahana ny rafitra fikaonandoha eny ifotin'izay. Raha araka ny voalazan'ny lalàna dia ny commune rehetra no tokony ametraka an'izay rafitra fikaonandoha izay. Kanefany maro no sakana izay anisany mametra an'ireo commune tsy hanatanteraka an'izay. Ao ohatra ny tena hoe tsy fahampiany ilay finiavana avy amin'ny mpitondra sy ny mpitantana eny anivon'ny commune. Ao ihany koa mbola fisalasalana na tsy fahavehezana tsara dia ao ihany koa ny tahotra ireo mpitantana ny tanàna. Ny tanjona napetraka izany amin'ny fanamafisana an'izay hoe rafitra fikaonandoha eny anivon'ny commune izay na eny anivon'ny fokontany ihany koa dia mba hoe isian'ny fifanantonana, ny fifanakalozana, fifampiresahana indrindra eo anivon'ny olom-pirenena mpitondra sy ny olom-pirenena hoentina ary mba ho hery fanohitra ho an'ny fampandrosoana ilay izy. Dia ny fomba fiasanay hoentina manatanteraka an'izay dia misy aloha ny voalohany indrindra ny fifanantonana an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune, eo anivon'ny tanàna izany. Dia mandresy lahatra an'izy ireo mba ametraka hanajary an'izay hoe rafitra fikaonandoha eny ifotin'izay. Ankoatran'izay ihany koa dia tsy atao rano dikain'ny zinga ny olom-pirenena rehetra ao ifotiny izany. Ao anatin'izay izany ny fifanantonana sy fifandresen-dahatra ireo vahoaka rehetra, ny filoham-pokotany, ireo olobe tohateny eny an-toerana amin'ny alalan'ny fivoriana ankalamanjana. Ao ihany koa izay tsy nampiasa an'ilay hoe réseaux sociaux numérique, tambazotra numerika izany fa anisan'ny fitaovana nampiasain'ny KMF Knoe ihany koa ny fanaovana ny tsidika isam-baravarana na ny porte à porte. Dia ankoatran'izay rehefa vita ireo fifandresen-dahatra eo amin'ny sokajy roa tota ireo dia miditra any amin'ilay fampiaonana an'ireo vondrona anankiroa ireo izany izay nisy ny mpitantana ny commune mazava ho azy ary eo ihany koa ny olom-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina. Ny zava-misy tsapanay nandritra an'izay fotoana maromaro na natanterana an'izay hoe fifampiresahana eo anivon'ny olom-pirenena sy ny mpitondra izay dia ny olom-pirenena dia faly sy marisika tokoa hoe misehatra ahafahan'izy ireo mitondra sy mifampizara ary maneho ihany koa ny etaetany amin'ny fomba izay hoentina hanatsarana ny commune sy ny fokontany misy azy. Fa eo anivon'ny mpitondra sy ny mpitantana ny tanàna izay matetika izany no somary miaohatra izy ireo hoe sao dia anohitohina anay ilay fifampizarana izay rana amin'ny olom-pirenena. Matetika ihany koa misy ary be ny tanàna tena miteny mihitsy hoe raha vao eona amin'ny olom-pirenena izany dia saika fangatahana foana no arosony zareo ary ankoatra ny fangatahana dia ao ihany koa ny fanakianana.
dia anisan'ny ataonay eny anivon'ny famoriana kalamanjana ifotony izany eny anivon'ny fokontany sy ny portaporta izay ataonay ny mampianatra sy manoro manabe ny olom-pirenena ihany koa voalohany indrindra hoe ny hoentintsika eny anivon'ny rafitra fokonan-doha dia ny fomba fahitanareo olom-pirenena izay miaina ety fotsiny ny fomba hoentin'ireo mpitantana ny tanàna mitantana ny tanàna. Nisy ny programan'asa izay natolotry ny be ny tanàna move amin'izy ireny mifandraika mivantana amin'ny filan'ny mponina eny fotony. Inona no maika kokoa na priorité izany tokony ho tanterahina amin'ny fahitan'ireo olom-pirenena anazy. Dia ankoatran'izay inona ihany koa satria ireo olom-pirenena ireo dia manana ny heviny izy ireo. Ankoatran'izay izany manontany hoe ny sosokevitra izay aroson'ireo olom-pirenena rehefa mihaona mpitantana eo anivon'ny commune hoentina hanatsarana izay commune misy anazy izay inona mety ho fandraisana anjara brika izay hoentin'izy ireo anatotosana izay hoe asa fampandrosoana eo anivon'ny tanàna misy azy izay. Dia efa maromaro ihany na dia atao hoe eo ary izany ilay valana retina izay atrehantsika amin'izao fotoana izao ity misy ireo commune izay tsy voarara moa fa manaja n'ilay fepetra sakana ara-pahasalamana dia afaka mivory ihany. Dia tsy ny olom-pirenena rehetra no mandray anjara amin'ilay izy fa mifampifidy izany ireo olom-pirenena eny fotony hoe iza no afaka hitondran'izay etaentanay izay eny anivon'ny commune misy anay. Dia ireo solotena mandray anjara no mitondra ny hevitra rehetrarehetra sy ny sosokevitra izay tinapaka teo anivon'ny fivoriam-ben'ny fokon'olona natao teny anivon'ny fokontany. Ny zava-misy rehefa hifidy ilay solotena handray anjara ihany koa dia somary miverina kely amin'ilay hoe fandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora. Matetika ny vehivavy amporisihana aloha izy ireo mba handray anjara mavitrika fa saingy ny zavatra hita dia ry zareo vehivavy mihitsiny no manilika ny tenany voalohany hoe zahay tsara, zahay matahotra ny ady hevitra. Ny fitondranan'izany dinika rehetrarehetra izay ho aroso eny amin'ny commune izany dia tsara kokoa raha ny lehilahy no mitondra ny teny. Dia ao ihany koa moa ny fiarahamonina izay tsy manaika tsy dia manome sehatra loatra ny vehivavy eto amintsika. Anisan'ny sakana ihany koa ho amin'ny fanatanterahana n'ilay izay sehatra rafitra fokonan-doha izay dia eo amin'ny arabola na eo anivon'ny mpitantana ny commune io na eny anivon'ilay olom-pirenena. Matetika moa izany ho an'ny fiarahamonim-pirenena dia eo ilay hoe tantsorika izay azon'izy ireo fanampiana kely azo hoentina manatotosan'ilay fandaharan'asa. Kanefa ny ihany koa tsy mahafehy zato isan-jato an'izay filana izay. Dia misy ny mpitantana ny tanàna miantehatra hoe tokony omena ny hofatoerana na ny hofana salina izany izay anaovana fivoriana. Ao ihany koa mangataka hoe tokony omena solom-paladia ireo mpandray anjara rehetra manomboka amin'ny olom-pirenena ka hatrany amin'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany ary matetika ary moa fahita dia ny tompon'andraikitra ny commune ihany koa hoe zahay rehefa manao fivoriana dia omena indemnité. Dia misy izany tena ady goavana mbola anisan'ny défi izay miandry antsika rehetra izay hoe tsy ho sakana ny arabola fa ilay tombotsoa ho an'ny fampandrosoana ny tanàna no jerena. Dia ankoatran'izay ny vokatra azo anisan'ny nivaingana angamba ny azo ifampizarana eto izay nataonay tany amin'ny commune Andranomainty any Antanifotsy distrikana Antanifotsy rehefa naporisihana
hanao an'izay rafitra fikaonandoha izay ny eny anivon'ny commune, andray anjara amin'izay ihany koa ny olom-pirenena, dia niainga tamin'ny fahitany ny olom-pirenena rehetra, indrindra ireo vehivavy izany hoe rehefa fahavaratra dia mijaly izahay, mijaly ny zanakay tsy afaka mamonjy ny toeram-pianarana satria tapaka ny lalana, tapaka ny tetezana. Dia tao anatin'io rafitra fikaonandoha io no ny fanapahana rehetra hevitra hoe andao ho amboarina ny tetezana izay mampijaly ny rehetra. Ny teo anivon'ny tompon'andraikitry ny tanàna naneo ny olana ny sakana izay tsy afahany manatotosan'ilay izy no ny arabola. Dia ny olom-pirenena ihany koa tsy ilay nobeazina izany, tsy hoe angataka lava fa tena nozarina hoe inona ny sosokevitra, inona ny zavatra azonareo anampiana ny maire hoentina anatotosana an'izay. Dia niraisin'ireo fokon'olona izany ny fampiasana ny herintsandry aloha voalohany indrindra, ny fitaterana, ny fitaovana hoentina manatanteraka n'ilay asa. Teny anivon'ny commune nanolotra ny simenitra sy nireo hoenti-manana rehetra fa mamita an'izay. Dia vita soamantsara ny tetezana, afaka nianatra soamantsara, tsy misy sakatsakana rehefa fahavaratra ny ankizy, ary indrindra afaka mivoaka soamantsara ihany koa ny vokatra eny anivon'ilay toerana. Anisan'ny vokatra anankiray mivaingana ihany koa vokatry ny rafitra fikaonandoha izay nampirisianay mba ho apetraka eny anivon'ny commune, dia ny tao amin'ny commune Nosy Tsararafa any amin'ny faritra distrikan'ny Farafangana. Ny tany indray izany dia nahita ny olom-pirenena rehetra natsapa hoe mijaly izahay ray aman-dreny mandefa ny zanakay eny Farafangana rehefa afaka BEPC ny ankizy, ka ny manahirana anay ny zavatra tianay ho apetraka voalohany indrindra etỳ amin'ny commune misy anay dia ny fananganana ny lycée. Dia tao izany ny fifanomezan-tanana teo anivon'ireo olom-pirenena mpitondra sy ny olom-pirenena hoentina sy ny mpitantana ny commune, dia tafajoro soamantsara ilay lycée eny amin'ny commune Nosy Tsararafa. Dia mbola mitohy moa amin'izao fotoana izao manerana an'ireo commune anankivalo eo Toamasina Renivohitra, Toamasina voalohany, Vatomandry, Brickaville, Moramanga, Mahanoro, Antanambaomanapotsy, Marilambo ary Tsiromandidy atỳ faritany Antananarivo, izay hoe fametrahana izay rafitra fikaonandoha izay. Ny tanjona dia mba hiaraka hifandrimbona ny rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny tanàna izay misy anazy. Mankasitraka izay ngamba no azoko zaraina. Misaotra ny vao mikahemy fokonao io tsika. Ny hiditra farany hanao fanolorana dia ny ao amin'ny Prodesida, Madame Zou. Efa hitako ato izy, afaka miditra izy. Faly miarabantsika rehetra dia misaotra anareo mpikarakara aloha nanomana an'ity seminaire ity. Izao dia efa hita ny fampiarana izay ataontsika hoe espace de concertation numérique, satria dia tena ohatra mivaingana azontsika lazaina mihitsiny izao ataontsika izao. Ny traikefan'ny Prodesida amin'ny resaka espace de concertation araka ny fahafantarantsika azy moa dia mpiara-miasa amin'ny commune ny Prodesida. Dia ao anatin'izay no misy izany ny traikefa maromaro, na dia ataonay hoe tsy tena tanteraka araka ny mbola eritreretinay raha ny ao anatin'ilay izy. Voalohany amin'izany misy ny zavatra nataonay ohatra hoe ny centre de ressources na ivotoerana izy io ahafahan'ny ireo lehibe amin'ny distrika sy ireo mpiasa ny distrika ary ny commune izany mipetraka ao amin'ny distrika. Dia ao anatin'izay misy ny fitaovana
teknôlôjia vaovao zany ahafahan'izy ireo miasa. Izy io moa zany dia mipetraka eo amin'ireo distrika 7 iarahan'ny Prodesida miasa, izany hoe ny ao anatin'ny faritra 3 Diana, Analamanga, Ardoeny. Dia ao anatin'izay koa no ahitana ny ao anatin'io centre de ressources io zany no misy ahafahan'ny ireo tsirairay avy mifanerasera miasa ny andraikitry ny vahoaka, ny citoyen ao anatin'ilay izy moa zany hatreto dia mbola hoe mijery ny vaovao isaky ny commune sy ny zavatra mitranga eo amin'ilay district, izany hoe mbola tsy manana le fahafahana miteny izy ao anatin'ilay izy, fa ireo toerana izay any ao amin'ny district, chef lieu de district dia afaka ahafahana mampiasa ireo fitaovana rehetra raha numerika misy ao. Faharoa manarak'izay dia nanana koa izay ny atao hoe digital agents of change. Izy indray dia fiara-miasa indrindra ho an'ny fiara-miasa tamin'ny tanora, fiara-miasa tamin'ireo fiarahamonim-pirenena ONG izay miara-miasa amin'ny tanora, ho fampiroboroboana indrindra ny fampiasana ny internet amin'ny fomba tsara, ahoana no mba ahafahan'ny tanora mampiasa ny nouvelle technologie ho amin'ny fampandrosoana. Izay tao anatin'ilay izy io. Dia ny fahatelo sy ny traikefa manaraka moa zany dia ny tao anatin'ny fanadihadiana nataonay amin'ireo 10 commune iasanay eto amin'ilay faritra anankitelo lazainay teo. Dia misy commune enina amby 20 manana ny ataontsika hoe compte Facebook, izany hoe mampiasa réseaux sociaux, misy hoe mampiasa adresse mail, ny tena hoe mampiasa site internet moa zany somary vitsivitsy ihany, fa raha misy dia fampahafantarana ny mikasika ny commune no tena hita ao. Ny ao amin'ireo réseaux sociaux ireo matetika koa dia filazana ny vaovao mikasika ny commune, inona ny zava-bitan'ilay commune, afaka manao fanamarihana na ataontsika hoe commentaire ny vahoaka, fa tsy izany hoe eo amin'ilay izy zany dia alaina amin'ireny fanamarihana ataon'ny vahoaka ireny no azontsika lazaina hoe anjara asany ao anatiny, fa tsy tena interpellena amin'ny fomba direkta ny vahoaka ao anatin'izay. Tao anatin'ny efa voalazan'ny Arilala tamin'ny maraina mikasika ny fandraisana anjara amin'ny vehivavy sy ny tanora eo amin'ny SLC dia nanao fanandramana zany izay hoe indrindra amin'ity resaka Covid-19 ity izao dia mijanona any an-trano ny olona, ahoana no ahafahana mandroso amin'ireny fanaovana ny fikaonan-doha, ny fiverenan'ny laharam-pahamehana eo amin'ny SLC sy ny commune na ireny dia tao anatin'izay no misy fa le fijerenan'ilay laharam-pahamehana aloha na le priorisation le asa ataony amin'ny commune zany tsy nety natao amin'ny fomba à distance, tsy afaka natao nampiasa le nouvelle technologie le izy. Ny antony moa dia misy ao anatin'ilay izy asa mila fanoroana, sady tsy tena mbola vonona tsara na le mpandray anjara na le teknôlôjia ho ampiasaina tao anatin'ilay izy, fa teo amin'ny efa fantatra daholo amin'izay le zavatra ho atao dia natao visioconférence amin'izay ny fanaovana ny tetikasa rehetra zany. Dia commune telo teto Analamanga nanaovana izay, Lakamisy Feno Arivo, Manjakandriana dia Ambatomanga. Izay zany afaka lazaina hoe efa mba nandroso kely ihany na dia tsy tena mbola amin'ilay tena tanteraka. Ny tsara ho marihana raha izay dia efa hitantsika hoe amin'ny fotoana inona no tokony ampiasana an'ireny fitaovana ara-numerika efa nazavain'ny Monsieur Thierry teo ireny dia ao aloha ny budget participatif, ny fangalana ny hevitry ny vahoaka koa anatin'izay, dia misy koa ny ataontsika hoe proposition citoyenne, izany hoe izy io dia mihaino foana, ohatra hoe ilay manana compte réseaux sociaux ohatra ilay commune, dia ny olona dia afaka mandefa amin'ny fotoana rehetra
izay zavatra etaetana, izany hoe tsy voafehy ara-potoana izany ilay izy fa amin'ny fotoana rehetra, fa miankina amin'ny tanjon'ilay commune izany sy ny tanjon'ny mpisehatra rehetra no ahafahana mijery hoe inona tsara no amin'ny fotoana inona no ampiasaintsika le numerika ao anatin'ilay izy, dia miankina amin'izay objectif izay no hijerevana azy. Ao anatin'ny ataontsika hoe concertation koa ireny fanaovan'ny commune isan-karazany fifaninanana ireny, ny eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra ohatra izao matetika manao an'ilay ataontsika hoe hackathon, izany hoe maka hevitra na foto-kevitra na tetikasan'ny tanora atao fampandrosoana ny commune, izay dia efa ao anatin'ilay izy ary izay anisany amporisihana be dia be ny tanora satria raha eto amintsika tsy ny fahaiza-manao akory no tsy ampy fa le finiavana hoe nandray andraikitra ny antso anay ny tompona andraikitra dia aleoko izahay andray anjara amin'ny alalan'ny fahaiza-manaonay. Dia ao anatin'izay koa ny standard de service administratif, io amin'ny commune Andrenivohitra angamba mety azo lazaina hoe ao anatin'ny fanatsarana azo atao amin'ny resaka concertation io zavatra io. Dia inona daholo efa nitenen'ny Thierry teo moa hoe inona no fitaovana azo ampiasaina, fa raha mijery ny fahaiza-manao ny commune sy ny contexte misy any amin'ilay commune, dia ao anatiny afaka jerevantsika ny outil de visioconférence ohatran'izao ataontsika izao, dia misy ilay efa niteneniko teo ny réseaux sociaux, ny réseaux sociaux afaka ampiasaina amina zavatra be dia be mihitsiny, nanaovana débat public, nanaovana enquête, nanaovana sondage, fa mila fehezina kely izany satria haitsika ihany ny ataontsika hoe ny problème mety hiseho izay mety hampidikizona any an-danina any ankilany amin'ny zavatra apetraka eny amin'ireny réseaux sociaux ireny. Dia misy koa ilay application numérique spécifique, iny efa niresahan'ny Thierry teo hoe zavatra logiciel ohatrany hoe tena namboarina manokana anaovana izay. Ny bot messenger mety tsy dia voalaza matetika, fa ny bot messenger izany dia ireo ohatrany hoe efa misy données be dia be ao anatin'le application, dia afaka ampiasaina amin'ilay standard de service resako teo zao io tena mety be, na dia ny ahafantaran'ny olona fotsiny areo hoe inona ny taratasy ilaina raha hanao permis de construire izy, tsy mila makany intsony fa mba efa misy izay fitaovana izay ahafahana mahafantatra an'ireny. Dia eo moa izany ilay site web isan-karazany ahafahana manao enquête, ahafahana manao sondage isan-karazany. Raha ny recommandation anay amin'ny aty zavatra ity aloha izany sy ny hoe inona zavatra mety ilaina mba hampandeha tsara an'izay resaka fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny fampandrosoana ny commune sy ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena tsirairay, dia ny voalohany indrindra angambany dia ny ataontsika hoe volonté politique avy amin'ireo tompon'andraikitra. Tsy zava-poana io fametrahana ny zavatra ohatran'izay, fa araka ny efa lazaina teo hoe raha maka ny hevitry ny olona ianao dia efa ao anatin'izay misy fampanantenana, fa tsy ho very maina ny hevitra izay nomeny, fa mba misy zavatra ho azo avy eo hoe na misy zavatra ho tanteraka ao anatin'ilay izy. Dia ao anatin'ny fampiasana an'ireny teknôlôjia vaovao ireny koa no milaza fa misy ny ataontsika hoe transparence, izany hoe misy fangaraharana ao anatiny, ka raha ohatra ka tsy vonona amin'izay ny tsirairay dia sarotra be ny hampiasan'io. Dia ny manarak'izay ny resaka toetoetra ny communantsika amin'ireo 10 commune iasana ireo dia ny habetsahany mba tsy tena hoe 900 dia commune ambanivohitra, tena hoe tena ambanivohitra. Ny telefonika na ny électricité raha mety tsy hisy, dia eo izany mila jerevana hoe
tena ilaina ve mametraka zavatra ara-numerika any amin'ireny toerana ireny ary ananany ve ny fahefana hikolokolo sy karakaran'izay rehefa avy eo. Dia ao anatin'ny manao etude an'izay koa izany hoe mila jerevana ny enti-manana ananan'ilay commune. Raha commune Andrenivohitra, ataontsika ohatra ny hoe Antananarivo renivohitra, Ivato izao ohatra ny efa akaikikaiky, ireny izao tena mety tsara mihitsy ilay izy satria efa ao daholo ny fananana ny fitaovana, mety efa voadinika koa ny enti-manana ara-bola anaovana an'ireny. Dia ao anatin'izay ary tsy azo adino mihitsy ny fahaiza-manao an'ilay commune satria tsy nataotao foana, mety mila olona mihitsy ny ara mikarakara ny zavatra io, mahay fahaiza-manao amin'ny ataontsika ohatra ny community management ohatra ny ao anatiny, izany hoe ahoana ny fahaizanao mikolokolo an'ireo vahoaka ao anaty vahoaka virtuel izao azontsika azy ohatra. Ahoana ny ahafahana mikolokolo ny fandraisana anjara an'ireo sy mba manaraka professionnalisme tsara amin'ny fanaovana azy. Dia ny farany fa tsy azo adino indrindra dia ny ataontsika hoe éducation citoyenne. Io izany tena zavatra lava be mihitsy satria ao anatin'io atao éducation citoyenne io daholo na ny fampianarana ny fahaiza-manao mampiasa an'ireny fitaovana ireny, fahaizana misafidy sy fahaizana maneho hevitra sy ahafahan'ny tsirairay izany hoe tompona andraikitra amin'ny zavatra tenenina izy, tompona andraikitra daholo na ny vahoaka tompona andraikitra, ny tompona andraikitra ao anivon'ny commune. Dia izay izany no ao anatin'ny ataonay hoe recommandation. Ao anatin'izay moa izany io tombotsoa ho an'ny tsirairay na ho an'ilay commune na ho an'ilay olona satria raha ohatra ka mampiasa ireny fitaovana ireny ny commune dia miteraka olona engagé, miteraka vahoaka engagé ao anatin'ilay izy. Dia rehefa engagé izany le ataontsika hoe vahoaka ao anatiny, dia ao anatin'izay no afaka mandray andraikitra izy, mahafantatra izy fa izao no ilana ny heviny, izao no nampiasaina ny volany, dia vonona koa izy handray ny andraikiny amin'ny maha olom-pirenena vanona azy. Dia izay angamba fandraisana anjara koa raha misy fantaniana tsy fantatra averiko any amin'ny Arlanto fitenenana, dia misaotra indrindra avy aty amin'ny Côte des Cides izany Zokandriamanana. Misaotra tompoko. Misaotra Zo. Tapitra izay ny fanolorana sy fizarana amin'ny fanesy. Raha fitinana dia amin'ny fomba tsotra dia tsotra ny amin'ny tinako azy, fitaovana ny teknôlôjia vaovao fa mila olona vonona hampiasa azy, mila vonona olona sy fiarahamonina ary fitondrana sy fitantanana miatrika koa n'ilay hoe fampiarahana, fampiresahana, mangarahara, tamberina andraikitra etc. Izay no mety ho ateraky ilay fanatsarana ho ateraky ny fampiasantsika an'io. Ary misy lafiny maro vao teo ny voalohany namantsika tery ny teny voalohany dia somary niditra tany amin'ny lafiny teknôlôjika sy ny zava-misy araky ny lalàna, araky ny fipetrapetraky ny contexte izany eo amin'ny fampiasana an'io amin'ny ankapobeny ary indrindra ireo santionana commune vitsivitsy. Ny tato amin'ny KMF-konao hoe dia nilaza ny mahatsara n'ilay fisian'ilay fikonan-doha izay miteraka vokatsoa avy hatrany ary hita tokoa fa andraisan'ny olom-pirenena anjara izany rehefa masaka ao amin'ny fahavononana sy ny fiarahana amaha olana. Ary ny farany teo dia milazalaza momba ny zavatra ataon'ny tetikasa prodesida izay IZ sy nametrapetraka hoe inona ny mety tolo-kevitra azo anatsarana an'izy. Hita tokoa izany fa mirosontsika ary nabetsaka ireo sakatsakana dia angamba tsara ny manomboka dia izao mba tsy dia ho taraiky eo anatin'ity resaka teknôlôjia ity izay fantatsika fa miazakazaka be ary anisan'ny adrandray ny olom-pirenena sy ny
vahoaka tokoa ny mponina tokoa ny fisian'izany mba hahatsara ny fifampitantahana. Mijery aho sao dia misy manana fanontaniana ato anatintsika mandray anjara ato. Hatreto aloha izao mbola tsy mahatazana loatra. Fanontaniana tompoko na famosahan-kevitra mikasika an'izay. Na ho antsika atao anatin'ny efitrano, na ho antsika anaty Facebook, afaka mametraka daholo, na antsika atao anatin'ny Zoom. Eny ary, misy anankiray eo Nivo, olona malala. Ndao ary tompoko. Saotra betsaka nanome fitenenana. Tsy fanontaniana Nivo raha olona malala ao amin'ny projet Opsmada, ny PNUD. Tsy fanontaniana angamba fa fanamarihana izay fanampiana ihany koa ireo recommandation efa nentin'ny namana mahakasika ny tambazotra numerika. Izay tena efa nazavain'ny tery teo moa ny tombontsoa rehetra tsy ho averiko intsony angamba, fa anampiana ny recommandation angamba dia hoe tsara ihany koa angamba no anaovantsika atsiste plaidoyer mahakasika ny partenariat public privé, izany hoe fanarahana fanjakana sy ny tsy miankina mba ahafahana manamora ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy rehetra ny internet, izany hoe ny ahafahany mba misitraka connexion amin'ny vidiny sy sarany azon'ny vahoaka rehetra mampiasa malalaka ny internet. Satria raha fantatsika dia eto Madagasikara ohatra dia mbola latsaky ny 100% ny olona afaka misitraka tanteraka izany, ary raha ny réseaux sociaux ohatra dia 100%, eo amin'ny 100%, 900. Nefa asa nareo raha mitovy hevitra amiko fa toa indraindray efa manomboka misy mihaino ireo antsoantso izay ampitan'ny namana sy ny groupena olona na organisation société civile amin'ireny tambazotra ireny. Ka izay ihany koa angamba afaka nanampiana ny recommandation hoe partenariat public privé mba ahafahana manamora tsara ny fahafahan'ny malagasy misitraka izany internet izany. Saotra tompo. Misaotra Nivo izay sosokevitra mafonja izay. Izay moa ny antony ivoizana n'ity ary nanatsidihana n'ity loha hevitra ity mihitsy, satria fantatra fa efa somary miaingany ilay izy ary misy zavatra be dia be atao, nefa ohatran'ny indraindray misy sakana mihoatra ny fahafahamanao ny tsirairay, ka ilaina tokoa ny firaisan-kina, ilaina ny fifandroizana amin'izay plaidoyer na haitaky hoy izy tika na fa adisisika mba hanatsarana an'izay connexion internet izay. Lalaina ohatran'ny te manangan-tanana. Saotra indrindra, saotra i Arlandy, lalaina avy amin'ny association Liberté 32. Dia na ny fanontaniako misy ilay niteneniny zo farany teo hoe misy ilay éducation dia raha ohatra manana proposition hoe ahoana ny anaovana ilay éducation indrindra ho an'ny tanora mahakasika ilay espace numérique sy espace civique. Kokoa satria ny teny hoe ilaina ilay éducation, fa ny tiako tenena izany hoe mihoatra an'ilay hoe le contenu an'ilay éducation hoe inona ny proposition anareo mihoatra an'ilay tsy faharisian'ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy amin'ilay engagement civique. Dia raha izao ary ilay nitenen'ny farany teo hoe 4% fotsiny eo anatin'ilay espace numérique. Ahoana ny hanopirisiana ny olona izany mba ho actif kokoa ary actif hoe tena mba mahomby ao anatin'ilay espace numérique fa tsy sanatria izany satria hitantsika ihany koa hoe misy dérive ihany koa ny fomba fifampiresahana ao anatin'ilay espace numérique raha tsy raha ohatra Facebook fotsiny ohatra ny resahana. Saotra indrindra. Fanontaniana mety efa amintsika rehetra angamba izay ny fijeriko azy. Misy tantara kely ity teniko vetivety fotsiny. Efa misy mivoy ary eo amin'ny ministeran'ny fanabeazana zao mametraka an'ilay ataony hoe biblioteka numerika any an-tsekoly. Anisan'ny voizin'ireo mpamatsy vola ihany koa miaraka amin'ny fanjakana izany ny fametrahana izay any an-tsekoly sahady.
Misy koa ny atao hoe médiathèque ampianarana ny ankizy amin'ny alalan'ny izy teo fikirakirana zany ordinateur sy ny zavatra voarakitra ao anaty solosainao. Dia anisan'ny zavatra lehibe zany fahafantarako azy eo amin'ny zato zao ny lycée raha Madagasikara zany tena miasa amin'io farafahakeliny ary misy 100 aloha mbola kely dia kely tafiditra ao daholo zany indrindra ny 500 lycée public mbola atao 50 eo amin'ny lycée public mahazo an'izy io. Ny zavatra voaresakitsika rehetra teo dia mitombona daholo ary iainan'ireo lycée ireo. Ka anisan'ny anankiray aloha zany ny tanora ny tena hita hoe ahoana moa zany filaza zany perméable indrindra mora mandray an'ity zavatra ity dia fironana lehibe mihitsy ny hoe any amin'ny fahazazana sy fahatanorana dia efa miditra izay ary tsy misaraka amin'ilay fitezana ny olom-pirenena mba handray anjara sy ho zatra hiala amin'ilay fahanginana sy fanekena fa tsy hanana an'ilay toe-tsaina tia mitsikera sy tia miresaka. Tsy fantatro raha mbola misy olona hafa te handray fitenenana mikasika amin'ny valina izay na hafa mihitsy fa ny fotoana moa efa mandeha. Azontsika atao ihany koa no efa mamaraparana sady raha ohatra ka misy ray ato avy hatrany dia afaka mihitra mbola sy tena tazako tsara. Izy io tena mbola amerina iteny iny ary tao manao fitenenana. Hitako le fanagana tanana tena marina. Fa eo anao Namafisako an'izay voalazan'ny Arlanty izay ny tanora zany hitako hoe mazoto kokoa raha vao resaka numerika. Dia ino no tena tokony ho araraotina hoe ilay fampiasana numerika satria matetika tena hoe fankahita amin'ny vatana dia tena mahasama mamoaka hevitra fa ilay miafina ao ambadika le ordinateur ao afaka miteny, afaka manana hevitra dia mamoaka an'izay. Dia mantenena izay ohatra hoe misy bibliotèque numérique zao efa afaka ao anatin'le fampianarana azo irana anazy zany hoe tsy atao directement hoe ahoana ny hiforcena zareo hiditra ao anatin'le espace de concertation fa amin'ny zavatra rehetra dia tokony amin'ny fiainana andavanandro dia fampiana foana izy drairaika andrainjara. Izay zao le fifaninanana concours d'éloquence ataontsika anatin'ity avory ity zao hoe fahitako hoe zavatra tsara be ao anatin'le izy. Dia izay ihany angamba ny anapiko. Misaotra ny zo amin'izay fanampanazavana sy sosokevitra izay. Fanontaniana hafa. Tonga dia hiditra indray raha ohatra Stella, alefaso Stella. Mety. Oui, misaotra indrindra tamin'ny fifampizarana rehetrarehetra na ny an'ny Patricia na ny namana teknisiana teo aloha na le farany teo fa tena nahaliana sy feno traikefa tsara fifampizarana tokoa. Ny tiako marihana kely amin'ny resaka teknôlôjia ho an'ny tanora sy ho an'ny vehivavy ahoana indray ny fijerinareo hoe tsy risika indray ve io anaovana inona moa izy zany hoe mi-exclure zany hoe ny mety olana amin'io dia hoe ho lasa fitaovana fanoloana indray satria ny voalohany aloha zany misy maro ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ahoana ny fomba hiatretika zany fampiasana ny teknôlôjia ho an'ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra izay betsaka ny tanora sy vehivavy indrindra. Sao dia fitaovana anankiray indray eo sanatria aniliana indray ho an'izay tsy mahavoafeny resaka teknôlôjia io. Ahoana ny paikaditsika indray mahakasika an'izay. Misaotra indrindra. Misaotra ny Stella amin'ny fanontaniana marina tokoa. Misy tokoa izay ataontsika hoe risque izay fa ohatran'ny zavatra rehetra misy foana ny mety lafirasiny kely fa anjarantsika no mitantana azy. Ny asa raha misy tia hamaly aloha reto mpiaraka amiko reto atao amin'ny KMF fa sao dia tia hamaly an'izay hoe fanontaniana zany miteraka fanoliana indray ve ilay izy. Ngamba tonga dia ho raisiko avy hatrany ny fahamaliana
araka mba fijeriko azy koa satria mba nanjay anjara tamin'ilay fanadihadiana ihany koa ny sosikevitra moa nataon'ny namana Thierry hoe sao dia ampiarahana ihany le présentiel sy le virtuel. Zay zao anankiray satria mbola misy tokoa ny hoe tsy tafiditra tsara ao anatin'izy no ny antony ara-toekarena, ny antony ara-sosialy dia tsy tokony avy hatrany dia terena na mionona amin'ilay teknôlôjia seraseran-davitra fotsiny tsika. Ny faharoa, le izy angamba tokony miainga amin'ilay foto-kevitra aloha fa tsy tonga dia ilay fitaovana. Ilay tanjona mantsy dia hoe ny ampandray anjara ny olom-pirenena rehetra. Dia zay vao tongotsika amin'ilay inona ny fitaovana anatsara anazy dia mety ho vavahantsika daholo ny rehetrarehetra ary zay no mahatonga an'ilay hoe ny jerena tsara ny zava-misy ny fotony, ny sokajim-piarahamonina, ny firafidravitra ny fiarahamonina alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra amina fitaovana anankiray satria tahaka ny sosikevitra napetraky ny prodesida izo teo zao dia hoe indray misy commune efa vonona eo amin'ny daholo ny fepetra dia avy hatrany dia moramora ny miroso ary indrindrindrindra miasa tsika ao anatin'ilay hoe rafitra fotony fokoanandoha fifampiarana ihainoana ny rehetrarehetra ka tokony ho tafiditra koa ireo sokajin'olona matetika tsy dia eny feo eny amin'ny fiarahamonina fa somary voailikilika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Izay angamba ny tokony haingana dia miampita amin'ilay fitaovana fanatsarantsika. Misy fanontaniana ato hoe ato amin'ny Facebook hoe prodesida azo atao hoe mangataka anareo hidina ny fotony na ahoana ny fomba iara-miasa satria mbola faritra telo ihany hatreto. Asa azony izo valiana vetivety ve zay? Valiko vetivety io moa zany tsy izay teknisiana no mamaritra hoe aiza ny faritra iasan'ny prodesida na hoe afaka misy foana ny fifanatana arakarak'izay azo atao fa avy eo no hoe hitatra ve le faritra iara-miasa. Izay aloha tsy anjarako mamaly azy fa raha ireo zavatra efa nataonay na ohatr'izany dia afaka sitsika fifampiresahana foana hoe inona nataonay, ahoana ny traikefa afaka raisina ny commune hafa ohatra ao anatin'izay. Fa ny hoe mamaritra hoe andeha hiara-iasa amin'ny commune ina ary tsy voafetra hatramin'ny voalohany izany ilay zavatra ireny dia tsy andraikitro ny afaka mamaly an'izay. Misy fanontaniana hoe tsara rehefa avizarana ilay présentation angamba apetrakintsika amin'ny avoria zay ohatran'ny mahazatra ihany hitantsika ao anatin'ny tranokala ny avoria. Ohatra nefa afa-po zany tsika tsy amerina intsony ny efa famotinana natao teo fa angamba fisaorana be dia be no atolotro zao moa vao nisaotra fa tamin'ilay teo aloha tsy vita fisaorana fa tapaka tampoka ilay izy dia saorana daholo tsika rehetra nandray anjara na tamin'ny alalan'ny Facebook na tamin'ny alalan'ny Zoom na tamin'ny alalan'ny fanatrehana mivantana tao anatin'ny efitrano nanaraka tamin'ny Zoom. Ny fahafantarako azy misy tahirikevitra mbola ho avoaka aty amin'ny ONG SA zany mikasika an'ity fanadihadiana ity izay miarahana miasa amin'ny avoria. Raisina daholo sosikevitra izay tsara teo anatevenana azy ary ho faranana ilay izy dia ho apetraka ihany koa ho hitantsika rehetra ny vokatr'izay fanadihadiana nentin'ny Thierry moa zany ny tena nitondra azy teo zay. Ny ankoatr'izay dia mitohy ny asa antsika atao anatin'ny firaisamonim-pirenena amin'izany zavatra rehetrarehetra varavarana misokatra rehetra zay. Misy ny ahitaky eo anivon'ny firenena amin'ny fanatsarana ny connexion sy ny couverture internet, misy ny fanentanana, misy ny fiaraha-miasa mivantana ny fotony ary misy ny fahaiza-manao antsika eo amin'ny fametrahana n'ilay fototra haingana dia ilay foto-kevitra ilay fifampitondrana eny fotony zany
hatsaraintsika amin'ny alalan'ny fampiasana nytony teknôlôjia itony. Mino aho fa tsy mifarana eto, tsy mifarana amin'izao ny resaka mikasika an'izy ity satria araka ny teniko teo ihany mivoatra sy mihazakazaka ilay izy ary ny anisan'ny fomba anankiray ahafahantsika mahomby dia ny fifampizarana traikefa amin'ny fomba rehetra ka ampiasantsika koa ny teknôlôjia vaovao ireo. Izay ary tompoko fa dia misaotra antsika rehetra, misaotra ny mpikarakara amin'ny avoria izay efa hiatrika sady ny fandaharam-potoana raha hariva mbola mitohy misy lohahevitra hafa mbola mahaliana antsika ihany koa amporisihana foana tsika anatrika an'izany ho taitaitra ary namparitaka an'izany ny amin'ny namantsika sy ny tambasotra antsika. Misaotra antsika tao amin'ny panelista, misaotra ny mpanotrona rehetra, misaotra ny tanora, misaotra ny vehivavy. Mandram-peona tompoko.